Anapaka-ompotsika anie ny fiadanan'i Kristy. Sotranao zay raha eo noho ny amin'ity 17 aprily 2024 ity, zay anomezanao anay indray ny anjara mofinainao anay amin'ity andro ity. Dia nako-akompo anay ny fiasan'ny teninao anova ny fiainanay. Sotra Jesosy Kristy teny tonga anofo. Amen. Ny anjara mofinainao atsika amin'ity lakamisy 20 aprily ity dia ny Samuela faharoa, Samuela voalohany toko faharoa 5 Samuela voalohany toko faharoa 5 vakotra zao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Harana ny vavaka ka nanao hoe nifoko ravoravo amin'ny Jehovah, ny taniko voasandratra amin'ny Jehovah, ny vavako misokatra maly ny fahavaloko, fa mifaly amin'ny famonjenao aho. Tsy misy masina tahaka ny Jehovah, tsy misy afatsy ianao, ary tsy misy vatolampy tahaka an'Andriamanitsika. Aza dia mahery ny teny avinavina, aroka tsy aloky ny vavanareo ny firehana, fa Jehovah no Andriamanitry ny fahalalana, ary izy no mandanja ny asa. Tapaka ny sipikan'olo mahery, ary zay mila horeraka dia sikina ny hery. Ny karama mofo ny voky, ary ny famienina kosa ny noana. Ny momba miteraka fito, ary mialemy kosa maro anaka. Jehovah no mahafaty sy mahavelona, izy no mampidina ho any amin'ny fiainantsika ary mampitsangana. Jehovah no mampalahelo sy mampanankarena, izy no mampety sy mampisandratra. Izy no manangana ny malahelo afaka mivovoka, ary manandratra ny manitra hiala mijezika, mampiara mitoetra azy eo amin'ny mpanapaka, ka mpandova azy ny seza-boninahitra. Fa ny Jehovah ny andro ny tany, ary zany no ametrahany azy zao tontolo zao. Ny tongotry ny olona masiny dia tandremany, fa angatsy fanahy kosa dia ampangininy any amin'ny maizina, fa tsy amin'ny hery no andresen'ny olona. Hotorotoro zay miady amin'ny Jehovah, anan-danitra no ampikotokorana amily azy. Jehovah tsara ny vazantany, ary izy anome hery ny mpanjakany, sy anandratra ny tandroky ny vohosiny. Ray masino, manamasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Eto amin'ity lahatsoratra masiny ity dia maro sesehena ny fahefana ananan'i Jehovah. Be dia be izy eto. Jehovah mampalahelo ny mampanankarena, izy no mampety ny mampisandratra, izy mampety sy mampisandratra. Fa zava-dehibe eto, Jehovah no mahafaty sy mahavelona, izy no mampidina ho aina amin'ny fiainantsika ary mampitsangana. Zava-dehibe zany havana. Jehovah rery ihany no afaka manao an'izany. Rehefa tonga ny mahatonga anao faty, dia maty ianao. Izy koa no anananao fahavelomana. Izy no mampidina anao amin'ny fiainantsika, ary izy koa no mampitsanganao velona. Voaporofo zany teo amin'ny Jesosy Kristy. Jesosy Kristy dia samy teny mihitsy hoe meny raiky fahefana hanolotra ny raiky ny eto ary meny fahefana koa haka ny aiko. Ana ny filazantsara ny Jaona misy an'izany. Jesosy nge ilay Jehovah mpamonjy, izy ny Andriamanitra tonga tetỳ an-tany, vitany ny mandresy ny fahafatesana, vitany koa ny mitsangako velona. Voaporofo zany, fa tsy voazo ny fahafatesana izy. Tsy tratry ny loha izy, fa in'Andriamanitra no mampitsangana azy ho velona, ainkoa nampidina azy tany amin'ny fiainantsika. Fa nikeko notsika rahateo, maty Jesosy, tena levina, nidina tany amin'ny fiainantsika. Jehovah no mampidina azy amin'ny fiainantsika. Jehovah nay nampitsangana azy tany. Zao ny filazan'ny apôstôly Paoly azy any amin'ny Korintiana 2:7 zay tena mampiherikeritra tokoa ary fandinika amin'izao mbola nankalazantsika ny Pasika zao. Korintiana 2:7 manao hoe: ery amin'ny 2:7, ny Andriamanitra no nampitsangana azy tany amin'ny fiainantsika. Jehovah no mampidina azy 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 amin'ny fia
Korintiana faharoa toko fahatelo amby folo andiny fahaefatra. Vongo tamin'ny hazo fijaliana izy noho ny fahalemena, nefa velona kosa no ny herin'Andriamanitra. Zany Jesosy nanaiky ho faty izy no ny fahalemen'ny olombelona zay raisiny teo amin'ny tenany, satria tonga maty io Jesosy. Navelan'Andriamanitra ho faty izy, na dia ny antsantry azy hoe Andriamanitra nahoana ianao dia mafoy ahy, tsisy Andriamanitra nidina namonjy azy teo fa nampidin'Andriamanitra tany amin'ny fiainantsika izy. Zay ny fanekepintsika maty ka tena nitana tany, nefa natsangan'Andriamanitra ho velona koa izy. Jehova nampidina azy any amin'ny fiainantsika ary mampitsangana azy. Efa voalaza tao amin'ny testamenta taloha sady zany, taonjato ela be taloha dia efa voalaza sady. Arivo taona talohan'i Kristy nefa nilazany zany, tanteraka somatsara zany tamin'ny andro Pasika, satria vitan'Andriamanitra namila an' Jesosy faty. Vitan'Andriamanitra nampidina azy tany amin'ny fiainantsika. Vitan'Andriamanitra nampitsangana azy ho velona. Vomby izy no fahalemena, vomby teo amin'ny hazo fijaliana izy no fahalemena, nefa natsangan'Andriamanitra ho velona kosa tamin'ny herin'Andriamanitra. Ko am'tiandran'ity oka zasy ianao tsy salasala tsony ny amin'izany fahefanana n'Andriamanitra mahafaty sy mahavelona zany, sy mahay mampidina amin'ny fiainantsika sy mampitsangana ho velona zany. Ndao zasy ianao ifikitra amin'Andriamanitra ray zanaka hafana azy. Ndao zasy ianao tsy alamina fa hitoetra amin'ny mandrakariva, satria moa misy zava-mahagaga tsy hain'Andriamanitra va hain'Andriamanitra avokoa ny zavatra rehetra. Amen. Misaotranao zay raha eo fa hainao daholo ny zavatra rehetra. Tsy zavatra tsy hainao ny mahafaty, hainao ny mahavelona, hainao ny mampidina makana amin'ny fiainantsika, hainao ny mampitsangana ho velona. Ny rivo-doza atao ary hain'ilay zanako nampitsahatra mainka ny zavatra rehetra hanana ny fahefana avokoa, satria efa sitrako amin'ny azy ny fahefana rehetra nandanitra sy dia tany. Ko ampianaro zay toko zany fahefan'i Jesosy Kristy zany, sy anaiky hiaraka amin'izany fahefana zany ny nanambara ny filazantsaranao amin'ny olona rehetra sy olona matola, satria ny filazantsaranao dia herin'Andriamanitra ho famonjena zay moa. Dia sitraka ny ary hivavaka hoe rainay zay nan-danitra, masina ny naranao, ho tonga ny fanjakanao, ataonay sikaponao ity tany tahaka ny an-danitra, minaniny ny anina sahazo anay ary mamela ny herokay tahaka namelanay izy meloka taminay, iza mitondra nay mifakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy anao mifanjakana sy ny hery ary voninahitra manakizay. Amen. Tanterahan'ny tompo amintsika ary zao todrano zao kaotsika tsy salasala nantonga ny tompo sy atoky azy. Mifalia manakariva ao amin'ny tompo hoy izao ny hoe mifalia. Aoko fantatry ny olona rehetra ny fandeferanareo efa mbiakaiky ny tompo aza manana inona na inona voaka ny fivavahana sy ny fonana mba hampisaorana nentinareo manambara ny fangatanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra, amin'ny fiadanan'Andriamanitra zay mihoatra no fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo amin'ny Kristy Jesosy. Matoky Jesosy Kristy ilay fananganana maty sy ny fiainana. Amen. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra rehery any amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.